ajantsika hatrany amin'ny lafim-baovao indry fa miseho amin'ny endriny maro samihafa ny kolikoly eto Madagasikara. Misy ny fiaraha-miasa teo amin'ny MCI niaraka tamin'ny Birao Malotena miady amin'ny kolikoly ny Bianco isika teo anatin'izany no nipotrahan'ny kolikoly Aranofo ary namoahana voka-pikarohana mihitsy ny momba azy ity. Inona marina moa izany kolikoly Aranofo izany hoentina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny momba izany. Anisany efa mazovana eto Madagasikara ankehitriny ny kolikoly Aranofo raha ny fanadihadiana nataon'ny toeram-panadihadiana MCI ka niarahan'ny asa tamin'ny Bianco mba hijerena ny fisian'ity kolikoly Aranofo ity eto Madagasikara. Misy hoe ny Bianco izany karazana kolikoly izany fa mbola vitsy ireo olona samitory sy milaza ny nanjo azy mikasika izany. Amin'ny ankapobeny zany zavatra tsapa dia izao matetika antsika miresaka hoe raha kolikoly Aranofo izany dia hoe ny vehivavy ny tena matetika hoe tratran'izany fa io fanadihadiana izao dia mametraka hoe tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy koa dia tratran'izany kolikoly Aranofo izany ihany koa. Dia noho izany anton'izany zany dia izao ilaina ny sin'ny paikady matotra fa izay paikady matotra izay nefa tsy afaka atao raha tsy fantatra aloha hoe inona ny zava-misy. Dia avy amin'io fanadihadiana izay nataon'ny cabinet MCI izany izao no ametrahany Bianco ny paikady entina manentana aloha tsina zavatra voalohany indrindra izay tsika vao manasa azy manentana amin'izany ampienana zany izany kolikoly Aranofo izany amin'ny sehatra tsirairay avy. Androany no natolotra ity voka-pikarohana ity ka ahafahan'ny Bianco manao fanentanana mahakasika ny kolikoly Aranofo. Mbola tsy ampy tokoa ny fanentanana sy ny fampahafantarana mikasika azy io raha nambarany teo anivon'ny Bianco hatrany.